LIVEGOOD. Irositsika amin'ny paiement na droit d'adhésion. Tonga eto tsika ny rehefa feno la information rehetrarehetra dia tonga eto atsika ny rehefa tonga eto zany anao dia tokony efa misy $51 any anatin'ny portefeuille anao any. Tokony efa misy $51. Ty zao na dia faucette pay no ampiasaiko mahatsara ny faucette pay dia no izy mora ny frais de réseau satria $1 par opération nazy ny frais de réseau. Raha mampiasa misy namana mampiasa trousse toilette fa somary lafolafo kely no mampiasa paire ny koa somary lafolafo kely dia jerentsika ny ato fa misy $51 ato amin'ny ao io zany hitatsika misy $51 ato satria trône le izy trône SDT dia $51 no ilaigna ao dia ahoana ny fomba andoavagna an'ilay droit any amin'ny LIVEGOOD. Ny fomba fandoavagna droit any amin'ny LIVEGOOD dia ohatran'izao. Voalohany kititsika ny eto amin'ity pay wave crypto ity kititsika eto ao rehefa kititsika eo dia kititsika koa eto amin'ity flèche kely amin'ny sisiny ity misy flèche kely kititsika eo dia mivoaka daholo ny crypto monnaie ilaigna rehetra fa itsika zany mandoa an'ilay izy amin'ilay USDT TRC 20 ao USDT ty no ampiasaitsika. Rehefa kitinao eto dia omeny LIVEGOOD adresse anao andefasanao an'ilay paiement ao omeny LIVEGOOD an'ilay adresse anao andefasanao paiement ka ny zavatra omenanao eto dia voalohany ilay montant izay alohanao sy ilay adresse izay andefasanao an'ilay paiement dia ozy izy hoe copie ozy izy ity adresse ity dia kitinao ilay hoe copy address amban'ity misy hoe copy address dia kititsika n'ity copy address dia efa copy ao dia tsy akatony ity tsy akatona ity dia mifindratsika any amin'ny faucette pay amizay rehefa voadika ilay adresse verina tsika dia rehefa tonga atsika faucette pay nampiasaigna faucette pay zany étape voalohany raha andovolan'olona anao dia link address ao étape voalohany zay ataonao eto ilay art anaran'ilay izy LIVEGOOD dia colenao ato ilay adresse natao copie teo adresse io colenao eto ao link ty potserinao rehefa ok tsara azadiny magnamarina tsara an'izay link ao mbola tsy paiement zao fa mbola lienao fotsiny aloha ilay adresse lie zay le adresse ao rehefa lie igny adresse igny dia étape manaraka indray zao zay vao iroso amin'ny paiement miditra anao ato amin'ny ty zany kitinao ty dia kitinao le hoe wallet ato amin'ny wallet ao na portefeuille en français dia rehefa vokitikanao eto dia mandehanao amin'le misy an'le vola teo le anina zany le 51 USDT ato dia kitinao le 3 points eto ty misy 3 points ty kitinao ty 3 points ty raha anina faucette pay rehefa kitinao eto dia withdraw zany hoe ohatrany hoe anao retrait zany anao amindra ny vola io agny amin'ilay olona dia azadino misafidy an'ilay tany andefasanao an'ilay vola eto ao safidigna aloha dia ohatra zao ny anazy alefa amin'ny art anina teo izy misy PDB moka nakato dia zany olana art ty le art ao io fa art LIVEGOOD dia TFMHT dia afaka mbola verifienao tsara ato hoe TFMHT ao grand tache zay aloha marina tsara dia ato ampidirinao le montant eto ampidirinao le montant eto $51 dia ozy izy ato hoe ny frais ozy izy $1 fa ny vola raisindray olona $50 dia rehefa d'accord zany anao zay vao kitinao amizay ny place withdrawal ao dia kititsika an'izay ty place ty trik dia miandry amizay tsika ahoana ny fomba hoe tsika miandry an'ilay izy dia zao nataontsika somary ampiakarintsika ty dia midritsika eto amin'ity wallet ty eto amin'ity wallet ty
dia kititsika tia flash kely midina tia dia history ao dia ato amin'ny history ato misy withdrawal story dia eo dia ity zany le opération mbola en cours ty le opération mbola en cours ty dia mila miala aketo zany ity c'est conseil ty dia miandry an'io zany alohantsika mbola tsy akatona LIVEGOOD ity ihany koa tsy akatona ary rehefa voapaye ka miova io ataonao actualiser-nao somary ampidinina kely ohatran'izao ty dia mi-actualiser azy ato amin'ny story tsikany dia ty tsy hitanareo ty deposit med ao fa le tadiavintsika withdraw dia kititsika eto amin'ny flash kely withdrawal story dia hitantsika ato le izy ao miandry kely fa réseau zao io fa vita soamantsara ilay paiement zay nataontsika teo vita soamantsara dia jereo tsara fa raha ohatra ka miverina any amin'ny portefeuille tsika dia fa 0 ariary zao ny any amin'ny zavatra kany satria ao anao io nefa kely sisa ato fa afaka le sekantianté fa lasany rehefa vita zay zavatra zay dia miverina any amin'ny pageny anina tsikany LIVEGOOD tsika miverina eto tsika dia mipiakarantsika kely dia indraindray izy miverina aminao ohatran'izao tsy maninona fa dia io fa ianao izy efa tafiditra ozy izy ianao ao tafiditra soamantsara zany ty namantsika anankiray ty dia rehefa tafiditra tahaka izao izy dia ahoana ny zavatra atao miditra atsikany atao amin'ny login dia ampidiritsika le information teo terre dia connecté atsikany connexion loginao zany voilà io rehefa tonga ty message hoe you are in control ty dikan'izay tafiditra soamantsara zany anao fa félicitation raha vao tonga ty message ty hoe you are in control dia ohatran'izay ny fomba fanaovana ny inscription fandoavana ny vola rehetrarehetra ato amin'ny LIVEGOOD somary lavalava kely